Mivavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fanarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 sasany alina ora eo. Mivavaka fiamenana. Iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Salama mivady sy ny groupe izay mahalesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Mivavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Sambatra izay volanino ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo amin'ny lambavarana. Mialoha ny fiamenana amin'ny alina ny maso mba hisaisainako ny teninao. Vavaka fiamenana. Vavaka fiamenana. Alléluia. Dia amin'ny fifanina lehibe indray ary lasa ny vavanalina miaino amintsika amin'izao fotoana izao. Dia falibenay ny tenako miaino aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy isa-tokantrano isam-batan'olona any tokantrano rehetraretrany izay mandray azao fandarana zao dia fiadanan'ny Tompo eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa ifampahireto indray tsika amin'ity androany ity. Raha androany no votoka miaraka aminay dia teteny aminao hoe tsika sendasendra koa no nahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao resy lahatra amin'izany zato isan-jato mihitsy misy raha ilan'ny Tompo anao eto na misy zavatra tiany ampandrenesina anao za tena resy lahatra mihitsy fa raha tonga eto ianao androany dia handray herin'Andriamanitra satria hamangy anao amin'ny tanany mahery Andriamanitra amin'ny alalan'ny feony. Alleluia. Dia hitondra fanasitrananao anao ampitombofonao anao ampitraka anao avela indray ny fanantenanao. Fa iny tompontsika rehetrarehetra milohan'ny zatrarehetra aloha dia arabana manokana aloha zany zay vao tonga eto fa irabanareo izay vampaketany ary aveo fa andao aloha milohan'ny zatrarehetra andao aloha tsika hivavaka metraka amin'ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra nao mpandrotsika ny zorontsika rahalahy Alain any Madagasikara izy nitozika anatin'ny vavaka fanomboana amin'ity androany ity. Na iny tompo zoky Alain anao ny fitenenana. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo pastera Menakavy dia tahin'i Jesosy tsika tsirairay avy tonga manaraka izao vavaka fiambenana izao indray dia hiaraka hivavaka aritsika ray manamala metantsika fotoana ho mpelantanan'Andriamanitra. Ry Jesosy malala dia tonga izay tonga eto amin'izao alina izao tady ianao Jesosy satria raha tsy miray aminao Jesosy amin'izao alina izao dia zava-poana fotsiny fiainanay dia mbola mangataka ny fanatrianao ihany koa Jesosy satria raha tsy manatrika Jesosy ianao dia zava-poana ihany koa ny vavaka izay taona eto mihinana evan'izay Jesosy fa eto anao amin'izao alina izao dia mbola mangataka an'ilay rahasoanao ihany koa Jesosy handrakotra ny fitaovana rehetra ampiasaina eto indrindra ny telefônina sy ny connexion sy ny fitaovana rehetra ampiasain'ny pastera amin'izao alina izao akofo amin'ny raha anao izay tsisy dia volitsofotsofika sy anapatapaka dia mbola mangataka an'ilay rahasoanao ihany koa Jesosy handrakotra ireo mpanompoana mitondra ny tenin'Andriamanitra eto indrindra fa ipastera izay amelabelatra ny toriteny dia ianao amin'ny révélation afaminao Jesosy ianao no nosotra ny lelana dia nizanizany ny olona manaraka izao fandaharana izao na eny an-dalana izany na any amin'ny hôpitaly izany na any tokantrano izany ny any amin'ny hôpitaly misitra ny ao anatin'ny tokantrano ny tanondrika hitsaka Jesosy malala dia ny devoly sy ny satana ihany koa ravana malala dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fandaharana izao afatotra amin'ny lahan Jesosy tompony sapata dia petraka am-pelantananao izany mivavaka izany Jesosy dia misaotra raha eo voninahitra sy midera dia averina aminao rerany. Alleluia. Amen. Alleluia. Dia misaotra indrindra anao zoky Alain tamin'ny anatin'ny izay vavaka mamy be izay. Andriamanitra manankarena pasoavana maro fitianao dia mitombositra sy fahasoavana hatrany hatrany dia mahery izy foana
amin'ny asany tompo. Alleloia. Nitsodranotsika androany dia hitatsika ao amin'ny bokin'ny Isaia. Alleloia. Bokin'ny Isaia fa 2:10 andininy 1 sy ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Isaia 2:10 andininy 1 sy 2 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifoaza tafio ny herinao ry Zionao, tafio ny fitafianao tsara tarehy ry Jerosalema ô tanàna masina, fa jiditra aminao tsony ny tsy voafora sy ny maloto. Ahitrano ny vovoka aina amin'ny tenanao ka mitsangana ary mipetrahary Jerosalema, fa ao ny fatorana amin'ny tendanao ry Ziona zanakavavy. Alleloia. Tizako andininy 7. Azao lazainy Jehovah tsy vola tsy arena ny varotako anareo, ka dia tsy vola tsy arena koa no anavotana anareo. Zao no lazainy Jehovah Tompo, tany Egypta ny dinan'ny loko voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asirianina koa nampahory azy tsy ahoana ankehitriny. Inona natao keto Jehovah? Efa nibaboana tsy ahoana ny oloko. Ny mpanapaka azy dia manakora hoy Jehovah, ary manakariva dia mavona mandritry ny andro ny anarako. Ko ny oloko dia alala ny anarako. Eny amin'izany andro zany dia fantany fa zany no miteny hoe intia ho. Halleluia. Amen. Hitan'Andriamanitra mihitsy tsika ampahorin'ny fahavalo tsy ahoana io hitan'Andriamanitra io. Hozy Andriamanitra aminao androany. Nisan'izy matsiaro mety fampahoriana mandalo azy sy mampahoriana ny fahavalo. Jehovah miteny aminao androany hoe orenao mihitsy zany Jehovah hiteny aminao zany hoe intia. Intia ahoana moa? Intia Jehovah amonjy anao. Halleluia. Amin'ny adinao rehetra, amin'izay mavesatra aminao rehetra, amonjy anao anie Jehovah. Halleluia. Amen. Mifoaza hozy ny tenin'Andriamanitra, fa hitsangana amin'izay ianao tapahana amin'izay izy amin'ny tendanao hiainga amin'izay ianao sy Jehovah. Halleluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Raha izany tsodrano zany Bercelina France, Niana Maiso Italie, Zaskapatitsi France, Asany Apôstôly Madagasikara, Erikaraky France, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Lovlitina France, Milarandriamalala Allemagne, Jesosy Mpandresy Madagasikara, Razanazo Sylvie Koety, Erikaraky France, Zaskapatitsi France, Artisanat de Madagasikara France, Maria Hortensine Koety, Tahin Jesosy Iama Koety, Maria Angela Dubai Bertsava Koety, Tozy Jesosy Manakizay Allemagne, Abiolany Menjanahary Koety, Kekerandrena Solo Madagasikara, Claude Arazaka France. Alléluia. Felina Rakoto France, Lantalina Maisalina Madagasikara, Angèle Pagès France, Someva France, Mamina Angélique Koety, Belsoupy Anjahana Arabie Saoudite, Abiolany Menjanahary Koety, Thierry Berthelot France, Erikaraky France. Alléluia. Jesosy Mpandresy Madagasikara, zay Anglera Rodriguez. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Inona ny vaovao? Nanahoana ny weekend? Inona ny maresaka? Nahoana ny fitahian'Andriamanitra tao? Halleluia. Mba hijoro vavolombelona tsika. Za androany tena misaotra an'Andriamanitra. Tena misaotra an'Andriamanitra fa tena nitahian'Andriamanitra. Zavatra roa ngeza-be no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako androany. Nisy tena hoe miara-mandeha amintsika Andriamanitra. Nisy za moa zany dia mpandraraha amin'ny resaka varotra tomobile izay. Dia matetika rehefa lahady no mandeha mijery tomobile ho jerena ho vidiana zany na ho alaina ohatr'izany. Za manana mpiara-miasa zay, misy madama zay mpiara-miasa amiko. Dia amin'izao moa be dia be misoloky, be dia be zany ny olona misoloky. Misy an'ireny hitanareo ny mahafantatra manosy nareo, ny manosy zany dia misy fotoana zareo reny ohatra hoe tomobile
ohatra tomobile mipetrapetraka panina iny dia bataindry zareo dia entiny mody dia amboariny dia amidiny. Dia rery koa mandray tomobile rehefa misy tomobile olona mivarotra tomobile tsisy papier zany na vaiza na vaiza dia vidiny zareo reny dia aveo izy ihany koa mivarotra azy dia ohatra zany zareo misy izay moa mpivarotra zay moa zany mpandraraha dia fantatra hoe raha misy karazana olona ohatr' izao tsy azo atokisana mihitsy amin'io matetika zareo amin'ny Europeana tandrefanao zany raha vao zareo reny zany dia tsy dia tena atokisana zay ny zavatra manao zavatra amin'zareo. Ny olana nefa dia zao za rehefa hoe andavanandro mivompy raha ho an'io olona io io namana madama miaraka amiko io dia mba hialala amin'ny fisolokiana dia vao mijery an'ilay tomobile dia antaniko izy manana izy zany manana accès mijery momba ny tomobile ankoatran'ny misy zavatra efa jerenay zay moa zany jerena amin'ny telefona ilay izy sao dia tsy milamina ilay tomobile fa ankoatran'izay mbola misy jerena koa satria indraindray le taratasy aminay mivoaka le fijerenana izy dia matoky nefa indraindray tomobile io mihitsy no mety tsy amin'ny olona io koa ohatr'izany dia le madama zany mba manana accès izy dia fa mpiara-miasa amiko akaiky mihitsy dia mantso azy fotsiny alefako numéro tomobile dia jerena dia milamina io na tsy milamina io fa aza maka an'io fa rehefa lady dia tsy mivoy izy moa zany efa nanome anahafo mihitsy rehefa aozy izy fa noho ianao dia raha na sabotsy maraina afaka mbola miasa ao izy dia za anke sabotsy tsy miasa za mihitsy tsy miasa sabotsy fa dia rehefa mandeha amin'izay dia maly amin'izay nandeha nijery tomobile dia rehefa tena tonga teo amin'ilay olona dia jereko ilay karazarazan'ilay olona ilay teneniko anareo ilay olona dia teo zany ahoana rety ahoana ny atao Jesosy alleloia lalana anareo lavitra fa tsy akaiky ahoana Jesosy ny atao ty sa ahoana tsara inge manontany an'Andriamanitra dia hoe dia natao dia natao ny varotra fampirarahana dia lasa nody taitaina kely ihany mandra-pahatonga ny androany nody androany izy vao mivoa ny olona efa lasa miaraka amin'ny volanao ny tomobile efa aty aminao dia androany rehefa tamin'ilay olona le dosie dia nijerena tsisy milamina tsara halleloia milamina tsara tsisy atahorana zay aloha fijona volovely za hoe na dia lady ary zany ny andro dia na dia ho ary ny mpiara-miasa afaka miverifia fa tena ilaintsika foana Andriamanitra amin'ny androm-piainantsika rehetra ilaina Jesosy ry havana ilaina ny fanamasina mitaridalina raha izany dia sarotra ny fiainana betsaka ny olona ary andro lahady mihitsy ny fisolokian'ny olona satria fantany fa tsisy birao misokatra misy manendaka mihitsy ary misy andre mivarotra tomobile tena manendaka ny tena tanjona hoe za efa nikatratra indray andro mody meny fotoana ny akodaody ianao dia fantany fa mitondra vola ianao dia daviny atao sy ny ratsy fa zany rehetra zany dia tena tsapako amin'ny fiainako hoe ilaiko ny fanamasina mitaritarina faharoa manakaraka an'izany androany nisy programanay voninahitro aloha n'Andriamanitra alleloia fa androany nanomboka ny stage ny fitily hitareo izy rehefa vombera tamin'ireny raha vao tsy mahita stage dia miredouble ny fianarana izy raha vao tsy sanatria tsy mahita stage dia tena nitady an'ilay stage tena hita somatsara alleloia androany ilay zanako nanomboka ohatrany hoe mandeha miasa mihitsy mihitra birao alleloia ho an'Andriamanitra voninahitra fa tena nanomboka androany ny stage ny fitily izay aloha fijona vombela fanondroa ny fahatelo dia zao nisy programa tena ny fanotana androany vaka ny saiko tamin'ilay Jesosy ahoana ny atao za na metoky an'ilay ankona fotsiny hoe zao ny programa vitantsika io milamy ohatra izao fa nazary dia mbola tsika inona Jesosy ahoana ny mihinanao an'ity Jesosy halleloia voninahitry n'Andriamanitra fa tena amin'ny fomba tsy takatry ny saina ozy nareo tena tsy takatry ny saina normalement zany za tsy tokony afaka mivoaka ny fiasana fa tena hoe amin'ilay ora taona ilaina na mivoaka ilaina n'io fandaminana n'io programa io tena nalefa nandeha any amin'ny toerana izay tokony ho alehako tokony hindramako olona zany andeha any amin'io toerana io tena amin'ny fomba tsy takatry ny saina mivoaka avy any ny sefoko naniraka ana any amin'io toerana io tena hoe lehibe ianao Jehova tena ozy aho hoe tena tsy takatry ny saina ma io Andriamanitra tena nalamina tena ohatrany hoe
Ohatry ny kintana sy ny volana ao ohatra ny masoandro sy ny volana ny nandaminan'Andriamanitra io programa keo androany dia tena lamina dia tena vita. Nefa za zany vao mieritreritra hoe iza re ny olona afaka iza ny olona afaka indra mahoana ty Jesosy. Jesosy kalma aloha andaminako azy rehefa voaka avany le sefoko. Ohatry ny hoe niresaka taminay izy Jesosy le sefoko. Tanao izy ianao makany amin'ity toerana ty, aiza le toerana? Any amin'le toerana tokony any rahakolona mihitsy. Tena lalina ho aho zay hoe lehibe anao Jehova dia faly dia nijoro avolombelona dia zay hoe tsy maintsy hijoroako avolombelona zay raha riva faly foana ngezaizaka mizatra amin'ny Sion fiainako avy niato dia zay foana rehetrarehetra iny ary nijoroako avolombelona riva izy amin'irety nijoroako avolombelona riva. Halleloia. Tsara ny tompontsika anjaranao indray zao tsy za rera no mijoro avolombelona fa tsika mianakavy. Inona ianao iny nanaovan'Andriamanitra zavatra ngeza be? Inona koa ary nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Inona ny azonao ambara? Voninahitra izy ndao ary eno isika dia ianao mijoro avolombelona dia vakiko eto rehefa avy eo dia hiditra amin'ny tokitentsika rehefa avy eo. Mpandresy ianao. Teneno ny tenanao mpandresy aho hoe amen.
Halleluia. Mpandresy ianao dia andresy ianao a. Halleluia. Raha ohatra ka mandray azy raiso Jesosy a dia hitanao zany mandalo daholo ny ato fa resinao daholo. Halleluia. Tsara ny tompontsika. Amen. Misaotranareo saritra satria vitako maromaro ny fijona vavolombelonao a. Natomboky ranavavy Soameva izy androany. Hoy izy Soameva hoe tena Jesosy malala tompo sabata vita somatsara ny tontolo andro a nahazo fahasalamana hatrany. Mbola mifankahita amin'ny fianakaviana, mbola venena somatsara isika mianakavy tonga eto. Halleluia. Amen. Halleluia. Ho verseriana hoe voninahitrin'Andriamanitra misaotra an' Jesosy fa ny amin'ny tontolon'andro a nafinahitra. Halleluia. Tsara ny tompontsika. Ho marina tena hoe isaoran'Andriamanitra na ame tombon'andro any andamina tontolo andro ka ary tsy nahenona zavatra ratsy a avy any amin'ny fianakaviana. Tsara ny tompo. Koa tany lahy Belzika tonga soa. No ny ambiny tsomakirinina hoe dia aloha direct Jesosy fa nisy kalana aretina kisosy be, misy kalana aretina kisosy be amin'ny distrika misy anay fa ny ankonako mbola tsy tratrany le valana aretina io. Misy valana aretina kisosy be any amin'ny distrika misy anay fa ny ankonako mbola tsy tratrany valana aretina io. Voninahitrin'Andriamanitra ihany. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, t'es Libertolo, ma journée s'est très bien passée. Mes collègues étaient agréables comme toujours. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, ny Charline hoe direct Jesosy malala ny amin'ny nandaminany ny tantanany ny fiainanay mivady tamin'ny tontolo andro anio ary natratrarako izao fotoamba afaka izao. Alléluia. Amen. Ona izy zoky Suzelle. Hoy Suzelle hoe direct Jesosy a. Alléluia. Direct Jesosy fanombany sy ny tahiny a tatany ny vacances anay mianakavy kely dia nombany sy narovany kaboro tapaverina somatsara. Alléluia. Alléluia. Hozy izy arabainana zany a navita vacances. Alléluia. Hoy ranavavy Lina aty andry Madagasikara. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra lehibe fa nanomboka ny varotra maly. Tena faly ary nahita ty tamin'ny papa tamin'ny mpikarakara za moa rery rehefa mivarotra dia tsy afaka ny miala amin'ny stantiko. Alléluia. Lasolovakiko tsara. Tsy afaka miala amin'ny stantiko a indrindra fa rehefa hividy sakafo dia niresaka tamin'iray tamin'ny zareo a dia ho hitako eo hoe olona raha misy moyen dia ateriko any aminao ny sakafonao dia tena naterina tokoa. Tsy mba misy manao zany ny organisateur sasany fa tena faly na dia na ny toerana nivarotako aza dia tsara toerana no ny henako ny vidin'ny emplacement. Tena direct Jesosy fa nafinahitra ny tontolo androko sady nahalafo-entana koa voninahitra ho azy irery ihany. Alléluia. Amen. Alléluia. Hoy Lalatojo ny tontolo androko androany a dia isaorako an' Jesosy fa nandeha na dia te atory be aza androany tany ampamiliana fiara nandeha tamin'ny toerana 80 km miala fa be dia be ny zavatra nataoko maty sady tsy ampy torimaso dia vitsaka be androany nefa tsy maintsy nandeha tamin'ny toerana io dia nivavaka mafy sady nangataka ny herin'i Jesosy dia tonga somatsara ihany. Alléluia. Faly be za tonga aty an-trano dia direct Jesosy niaro sy nomba ary nanome sakafo zaza ho anay. Alléluia. Amen. Makasitraka Lalatojo dia
mialatsiny kely a. Alléluia. Hoy raha nampavianina Rodriguez alléluia. Dia raina Jesosy ny tantana sy ny vimbina nandritra ny herinandro iny tiany tontolo andro iny misaotra azy mbola velona salama tsara daholo izay mianakavy kely ho an'i Jesosy ny voninahitra. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, raha nampavelika hoe alléluia dia rehetra Jesosy mbola nomeny tombonandro ery ary mbola navita ny tontolo andro tady lamina avokoa ny asa aman-draharaha rehetra. Alléluia. Amen. Dia rehetra Jesosy nomeny tombonandro fahavelomana amin'izao anniversaire zao. Andaontsika mba hirarisoa ny ranabavintsika Lovely Tina fa anniversaire ny androany. Andaontsika rehetra zay raha hirarisoa azy dia teny hoe bon anniversaire ranabavy Lovely dia ho tahian'Andriamanitra ho ela velona anie ary dia homban'ny fahasoavana sy fitahian'Andriamanitra trany anie ny androm-piainanao rehetra. Alléluia. Ifamatra amin'ny androm-piainanao ny fiadananao. Alléluia. Amen. Ranabavy Lovely. Alléluia. Angelina Rodriguez. Alléluia. Joyeux anniversaire raha avy malala hozy izy dia ho tahian'Andriamanitra trany anie. Alléluia. Misaotranareo amin'ny fiaritsoa izay ataontsika amin'ny ranabavitsika Lovely. Tsara ny tompontsika. Alléluia. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra antsika rehetra nirarisoa azy matoky sy mino fa voarainy daholo reny dia manao fety sambatra ho tahian'Andriamanitra trany ranabavy Lovely. Alléluia. Amen. Mialatsiny kely firavana malala. Mbola mahita tsara daholo nareo mba nisy zavatra nitranga kely mantsy aty aminay taty. Alléluia. Zay no ela hozy izy ranabavy Berta hoe misaotran'Andriamanitra tontolo andro androany lamina sady feno fiarovana velon'aina ny mianakavy raiko Jesosy malala. Alléluia. Amen. Alléluia. Omely sobe anjany joyeux anniversaire kay miaraba ny ranabavy Lovely daholo. Mahita tsara hozy izy ranabavy Lina rehefa miteny ary zokiana nahita tsara dia avy hatransika dia hiditra amin'ny toriteny. Alléluia. Andaontsika hiditra amin'ny toriteny zay entiny ranabavintsika Lina ary misaotranareo tamin'ny fijoroana volombelona fa zava-dehibe ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Mino fa mialatsiny tompo mialatsiny indrindra mino fa efa afaka manomboka amin'izay tsika efa nisandatra eto ny Andriamanitsika. Alléluia. Raha isaora ny baibolinao to dia hiditra amin'ny toriteny avy hatransika ranabavy Lina anao ny fitenenana. Amin'ny fitenenana dia manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary ho amintsika manakavy izay miaraka manaraka indray izao vavaka fiambenana mamintsika izao. Dia raisiko fahasoavana ho ahy lehibe mandrakariva ary havana malala ny fampizarantsika ny tenin'Andriamanitra amin'izao alina izao.
kanefa ny mialohan'ny zarako izany ten'Andriamanitra ny amintsika dia mba misy fantaniana kely tia mba tiako hoe mba zaraintsika ny ontsika tsiraray avy ny hevitritsika manao hoe inafika no mety hoe anakalozantsika an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Inavy no mety anakalozana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Izay mba fantaniana kely dia mba tiako valintsika tsiraray avy. Fa raha ny izay mba hoe nandalo tao anatin'ny saiko no zaraiko amintsika dia ao ny hoe ny friarehana, ao ny vola mankarena, ny laza sy ny voninahitra, ny fahaizana, ny hery sy ny tanjaka, ny fianakaviana, ny namana, ny manodidina, ny asa, sy ny sisa marobe dia marobe. Dia izay mihitsy ravana malala no tiako hisarihana ny saintsika rehetrarehetra ao anatin'izao ten'Andriamanitra izao. Ka raha efa vonina tsika dia sokafy ny baibolinao ao amin'ny filazantsara ny Matio 5:7-20 ka hatramin'ny 7:20 no jerentsika amin'izao alina izao. Matio 5:7 ka ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 no jerentsika. Dia rehefa samy ara-mahita ara dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny ondrana an-tsambokely izy dia nanaraka azy ny mpianany. Ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila ho voasafotry ny alon-drano ny sambokely, fa izy natory. Ary nanantona izy ireo dia namoha azy ka nanao hoe, Tompoko, vonjeo fa maty izahay. Ary hoy izy taminy, nahoana no sarotahotra nareo ry kely finoana? Dia nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tony tsara ny andro. Ary talanjona ny olona ka nanao hoe, lehilahy manao ahoana re io? Fa ny rivotra sy ny ranomasina aza dia manaiky azy. Amen. Ny soramandry eo ambony eo moa dia milaza hoe ninampy tsara ny Jesosy ny tafio-drivotra. Raha sina lohateny kely ty ten'Andriamanitra ty dia manambara hoe ny hery sy ny fahefana ananan'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen. Dia arak'ilay fantaniana kely napetrako tamintsika teo moa ry havana dia hoe olaveriko amintsika eo inavy no mety anakalozana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Satria eto ry havana malala zany arak'izao tantara zao dia hoe niondrana an-tsambokely Jesosy sy ny mpianatra. Talohan'io nefa Jesosy dia nanao fahagagana maro nanasitrana olona maro. Dia miaraka tamin'ny mpianana izy naniry handeha amin'ny toerana hafa ndraika nandray sambo zany hoe hamakivaky ranomasina. Araka ny tantara io dia hoe ary indro nisy tafio-drivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia nila ho safotry ny alon-drano ny sambokely, fa izy natory. Dia araka ny teniteny ndao ny andraisitsika sary an-tsaina ry havana malala tao anatin'izay fotoana izay raha ny ainga tena moron-dranomasina vao niala teny zany Jesosy sy ny mpianana, inoantsika mihitsy fa tony dia tony io ranomasina io. Raha nitopatopa io raha nisy rivo mahery inoantsika mihitsy fa tsy handray sambo zareo, tsy tamin'ny fotoana io nandehanana, fa tena mifanohitra tamin'izany ny zavatra nisy milamina. Dia nandeha teny ny sambo nandroso teny. Dia rehefa tonga nefa nanomboka niakatra amin'izay ny rivotra, tonga ny mitopatopa ny ranomasina sy tahaka ny teo loloa kely teo, dia nanomboka koropadropaka amin'izay. Ary azontsika sary an-tsaina tsara ry havana malala satria reto mpianatra Jesosy reto dia misy matianina amin'ny resaka sambo io, matianina amin'ny fanjonoana sy ny karazana. Izany hoe mahalala ny sambo. Dia mety miteny ny sasany hoe fa za mahay an'io samboko ty, za mahalala tsara mipitsipitsiny amin'ity, zao ny fanaovana azy. Ianao tsy mahay dia miteny koa sasany hoe zao fa ataoko za koa mba manan-kevitra an'io fa misy ohatr'izao zany hoe misy adi-hevitra tao, misy famaliana tao, misy hetsika maro tao. Fa etsy amin'ny anila zany Jesosy natory. Dia ohatr'izay ry havana malala dia raisitsika sary an-tsaina amin'izay hoe raha ireo mpianatra ireo reto ny tany sainantsika tsiraray avy teo reto, satria ataontsika hoe ty sambo kely ty dia fiainantsika tsiraray avy. Ary nentintsika atao anatin'io fiainana io nampandrosoantsika Jesosy, narosontsika Jesosy dia nentintsika ihany koa ny friarehana, ny vola mankarena, ao ny laza sy ny voninahitra, ny fahaizana, ny hery sy ny tanjaka, sy ny sisa sy ny sisa. Dia nandeha ny fiainana, nandeha tsara ny lamindamina, fa rehefa tonga amin'izay misy misafotofoto dia
ny teny mirehare hoe za nahay za zao ka zao fa aiko tsara io fa zao rehefa eo koa ny vola sy ny arena dia za manambola misy atao ka vitany vola io ka zao zavatra manan-karena minday tsy olana eo ny laza sy ny voninahitra za olona malazako za olona fatadaza za olona manana karazana titra ny voninahitra tahaka zao sa zao mahita lalana foana tsika fa tsy olana io misy ahitana lalana ivoahana amin'izao olana zao eo ny fahaizana sy eo fianakaviana za manana fianakaviana manan-katao afaka tonga any tototo afaka manavitra eo miasa za olona manana asa raitra tsara mihitsy afaka mamelona vita io fa tsy misy atahorana zany tsika ry havana malala raha isitsika tsara tsy izay zavatra hoe tahaka izany tsika nentintsika tamin'ny fahaizantsika sy ny fihevitsika ny fiainantsika io manana an Jesosy tsika fa avelantsika izy matory zao hoe jerentsika ao amin'ny filazantsarany Marka no jerentsika toko 4 andiny 7:30 ny ato amin'ny Marka dia milaza hoe ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana namena ondana mihitsy Jesosy natory navela natory nentina ihany izy fa navela natory dia avy eo nefa tonga amin'izay raha ny olana dia inona no nataon'ny mpianatra tato rehefa tsy mahita vahaolana intsony dia tamin'ny 5:20 amin'ny Matteo toko 9 manao hoe ary nanantona izy ireo dia namoha azy ka nanao hoe tompoko vonjeo fa maty izahay la atao amin'ny Marka toizantsika amin'ilay toko 4:30 teo manao hoe ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tambonin'ny ondana ary namoha azy izy ireo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninona anao fa izao afatesana izao nanjara lasa nahazo tsiny Jesosy ry havana malala raha ho toizantsika koa izany mitovy ihany eo fa ao amin'ny Lioka indray no jerentsika ao amin'ny Lioka toko 9:4 manao hoe ary nanantona izy dia namoha azy ka nanao hoe tompoko maty izahay tena lasa nomena tsiny Jesosy ry havana malala teto hoe nahoana ianao no matory mahita tory ianao nefa izay eto avelanao fotsiny tahaka izao le Marka io moa dia tamin'ny Marka io tena hoe mpampianatra tsy mampanina anao va izao afatesana izao nefa dia Jesosy ry havana malala tsisy tsiny Jesosy misy anatin'izany satria ny mpianatra namela azy natory nanasana azy natao haingon'le sambo tery dia ohatrany koa tsika ry havana malala ataontsika titra fotsiny Jesosy za mpanompon'Andriamanitra za hita amin'ny fitafiko ohatra hita amin'ny fihetsiko ohatra fa ay ao anatiny ao ato anatintsika ato tena mizahatra misy afotofoto misy ady mafy lalorana fa nieritreritra isika fa vitan'ireo zavatra rehetra ny tany saina teo ireo fiainana fa mipetrahanao Jesosy fa ainay io ianao invitenay fotsiny ianao aza miditra mihitsy aloha fa ainay io dia tahaka izany eny ry havana malala rehefa tonga ny tokotokoa amin'izay vao manome tsiny an Jesosy kanefa hoe Jesosy koa ve nandà Jesosy nefa tsy nandà ry havana malala fa inona no nataony dia nitsangana izy dia namoha azy ka nanao taminy hoe araka ny voalaza tato amin'ny Matteo toko 9:5 nanantona izy ireo ka namoha azy ka nanao hoe tompoko vonjeo fa maty izahay ary hoy izy taminy nahoana ny saritahotra nareo kely finoana rary ny sitsiny Jesosy ry havana malala raha nilany teny tampianana hoe kely finoana ry kely finoana satria nahoana Jesosy any avy nanao fahagagana ry havana malala nanao zavatra maro ary tena hoe mihoatra lavitra anao izay efa mety fahitan'ireto mpianatra reto ny fahagagana nataon'ity lehilahy miaraka amin'izy ireo ty dia nahoana ary izy ireo tsy nanana finoana na tonga Jesosy ny tena izay hoe ry kely finoana dia inona nataon'i Jesosy dia nitsangana avy hatrany izy nitsangana izy ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia tonga tongo tsara ny andro teny eo ihany nandraisan'i Jesosy an-tanana rehefa avy miteny mafy an'ireo mpianatra ireo nanitsy dia tahaka izany koa tsika ry havana malala raha izaho izay mitory amintsika izao sy tsika rehetrarehetra noana mihitsy fa samy nandalo tao anatin'izany tafio-drivotra ny fiainana izany nandalo ady solana maro isan-karazany tena hoe namela an'i Jesosy aloha Jesosy izany mandray tanana ny fiainako fa manana zao fa rehefa tonga ny tokotokoa vao nila vonjy amin'izay dia izao ry havana malala mijoro fahavolombelona hoe
tena nanao zany fahagagana zany tamin'ny fiainana Jesosy ry havana malala. Aleloia, amen. Anisany tena nanao fiainana fahagagana tamin'ny fiainana satria nampitsarany tahaka an'izao teny izao, nampitsarany ny tafio-drivotra tamin'ny fiainako ry havana, tonga tony ny fiainako ry havana malala. Aleloia. Dia izany mihitsy ry havana no tiako anentanana antsika tsiraray avy hoe amin'izao vaninandro farany izao dia tena hoe mitsoka ny rivotry ny fikorotanana, fanelingelena, miady sy ny olana maro isan-karazany amin'ny endriny maro ary mihamafy zany ry havana. Andao hoe raha hatramin'izay ianao mitondra an' Jesosy fotsiny, hita eny ivelany fotsiny hoe kristiana ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, fa tsy natsoanao Jesosy, tsy nampiasainao Jesosy. Jesosy ny ry havana manaiky sady asainao ho invité izy ao amin'ny fiainana no miasa ho anao e. Raha tany am-pendohana hoy aho no hoe nampiasaina Jesosy, tsy navela natory Jesosy, tena hoe nilamina ny fiainana. Tsy misy ny fiaina, tsisy ny korotana, tsisy ny tebiteby satria Jesosy tsy natorika, fa nizarainao ny fiainana, ny tany sainao ny manta sy ny masaka tamin'ny fiainana tao. Dia tsy misy zany ry havana. Andao fa mbola tsy tara nefa. Andao fa mbola tsy tara, fa mbola voniny Jesosy ny hampiatao io tafio-drivotra amin'ny fiainanao io. Raha mbola tsy nanananao izy dia ampidiro amin'ny fiainanao, raisy tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Rehefa ao aminao kosa izy, fo azo izy ry havana, fo azo dia miresaha aminy, apetrao aminy amin'izay ny fiainanao manontolo. Efa nanandrana ihany ianao, fa nanao izay nety tamin'ny fiainanao fa tsy nety. Fa olana dia inoako fa mety Jesosy amin'izay no amahany zany amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Fa dia mino ry havana malala fa zany tenin'Andriamanitra fohifohy kely dia kely zany dia inoako fa hoe mety hitondra soa, hitondra fanambinana, hitondra famonjena ho anao sy ny ankonanao, ary tena hoe ampitony, hitondra fifaliana ao anatin'ny tokantranonao ao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Dia raha mbola tsy tonga eny amin'ny lanitra Jesosy dia amin'ny heriny amin'ny manaraka anay tsika ry havana malala miao ny etondray tahiny Jesosy daholo. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindranao nanambavy Lina. Aleloia. Tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nentinao izay. Andriamanitra manakelo-pahasoavana ane amaly fitianao, dia mitombositra, dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany, mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Madio toko fahavalo, andiny fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo no ny vakiny androany. Aleloia. Mbola misy ao ny Jehovah-volombelona aloha vakiko mialohan'ny Aleloia. Raha zako ny amaly fanontaniany zokrina teo dia nitako tena mora takarin'olona an'Andriamanitra dia vola. Satria miainga avao amin'ny vola daholo moa ny zavatra ny ankabetsahan'ny zavatra. Rehefa manambola ny olona dia mirehare, rehefa manambola ny olona dia te hanamboninahitra, ary rehefa manambola ny olona dia te hanompo Andriamanitra hafa. Dia hita hoe vola zany no tena, raha izaho manokana mieritreritra, vola no tena matetika hafoizan'olona an'Andriamanitra. Fa raha fanontaniana kosa hoe isika ny anontaniana ny hafoizantsika an'Andriamanitra, dia hatreto aloha mbola tsy misy. Aleloia. Satria na dia amin'izao andro fotoana lerantsika izao, be dia be ny olona manakalo an'io fandarana eo amin'ny torimaso ohatra, dia takarin'olona torimaso zany Andriamanitra. Fa hatreto tsika dia mbola reto. Aleloia. Mbola zava-dehibe mahita antsika tonga eto hoe mbola tsy atakalontsika na dia torimaso ary tsy atakalontsika ny tenin'Andriamanitra, dia fa zava-dehibe zay. Aleloia. Misaotra nanambavy Lina. Madio toko fahavalo, andiny fahatelo amby roapolo siramany dia nampitsara an'i Jesosy ny tafio-drivotra. Mahafinaritra be ny teneniny teo hoe teny zokrina teo hoe ary noho ny ondrana tsambokely dia nanaraka azy ny mpianany. Rehefa vao niainga io ny zava-mahafinaritra aloha dia zao, vao niainga aloha mbola tony ny ranomasina dia nanaraka an'i Jesosy ny mpianatra. Zako zany no teny anao androany, dia mbola milamina reny ny fiainany dia raiso Jesosy. Fa io na ho tiatsika na tsy tiatsika, na ho ela na ho aingana, tsy maintsy isafotofoto ny ranomasina, tsy maintsy ho tonga ny tafio-drivotra. Raha misy olona eto zany mihaino dozy hoe za ty tsisy problème mihitsy fa dia mba hijerijery fandarana,
dia miteny anao raha isy Jesosy. Aza miandry misy problème vao mandray an' Jesosy. Alleluia. Aza miandry problème vao miandry an' Jesosy, vao mandray an' Jesosy. Alleluia. Misaotra anareo miravavy a. Suzel sy ranavavy Suzel sy ranavavy Marinette ana am'le traduction fa tena zava-dehibe io ataonareo averiko foana. Alleluia. Jesosy amaly fitianareo. Alleluia. Tena mbola milamina re tompoko. Dia mindao iondrana sambo kely araka amin'i Jesosy. Ny sambo kely moa dia ny fiainantsika. Alleluia. Ary ny ranomasina dia ny fiainana eto amin'izao tontolo izao ty. Alleluia. Isika reto zany a mandeha ambony ranomasina. Tsy haiko ny ranomasina tany aminareo androany na nahoana. Fa ny androany araka ny teniko taminareo hoe lamina tsara ny dia. Alleluia. Tsisy ny safotifoty, tsisy tafidritra fa ny tsosa. Alleluia. Fa zao 2020 indro nisy tafidrivotra mafy tonga tamin'ny ranomasina ka dia efa nila voasafotry ny alondrano ny sambo kely. Fa niaraka tamin'izay kosa dia inona zava-nitranga? Izy tokony tsy problème. Ny tena marina io tafidrivotra io tokony tsy problème io. Fa nivadika problème io amin'ny fotoana Jesosy matory. Isika raha vanao malala ao anatintsika Jesosy. Amen. Jesosy dia tenin'Andriamanitra. Ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Miaina sy miara-mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Asivo tenin'Andriamanitra anatin'ny avoka ao. Asivo tenin'Andriamanitra anatin'ny lalan-drano ao. Asivo tenin'Andriamanitra anatin'ny atidohanao ao. Asivo tenin'Andriamanitra anatin'ny vatanao sy ny taovanao rehetra. Fa ho salama tsara, tsy manahy ianao, salama tsara. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe fahasalamana ho an'ny nofony rehetra hoy zoko felona rakotsy. Alleluia. Teny aminao zany manao hoe ataovy ao an-tantinao aloha Jesosy. Ny tena marina dia zavatra hita teneniko antsika. Ny olona rehetra manana Jesosy zany azo lazaina hoe tenin'Andriamanitra. Jesosy zany a dia azo lazaina ihany koa fa fanan'Andriamanitra toetra ao anatintsika. Alleluia. Azo atao koa ny fanahy masina sy olo tenan' Jesosy miaraka amintsika. Alleluia. Tamin'ny mpianatra tena Jesosy hita maso mihitsy ny teo. Fa ny amintsika zao a dia ny fanahy masina, ny fanan'Andriamanitra no natao anatintsika. Ny olona rehetra dia nasiana fanan'Andriamanitra daholo. Fa izao io fanan'Andriamanitra io dia endrika zavatra mazava, jiro. Inona ny asan'ny jiro? Sady manazava no manafana. Alleluia. Ao anatintsika ao zany a samy manana fanan'Andriamanitra daholo ao anatintsika ao. Isika rehetrarehetra. Fa ny tsy mampitovy azy dia zao. Ny sasany a le fanan'Andriamanitra anaty miredareda be, mafana be, mirehatra be. Ny sasany indray a somary marefalefaka. Ny sasany efa somary mitsilopilopy, ny sasany azy efa maty. Alleluia. Maty io reny olona manao pacte amin'ny Satana ireny maty. Maty tanteraka le jiro. Tsy hoe tsika rehefa le tafalatsaka amin'ny fahotana, iny izy mitsilopilopy kely efa tena tsofina kely iny dia maty. Fa maty tanteraka izy a rehefa le olona tena nifindra lasy tanteraka, nitodika any amin'ny devoly, nifanaraka amin'ny devoly, nanao fanekena amin'ny devoly, izy dia mahay fa maty. Aloha misy tenin'Andriamanitra mahafinaritra be mantsiny any amin'ny Samuela voalohany. Samuela voalohany a toko 3 andininy 13. Ny tenin'Andriamanitra hoe ndreka vakitsika Samuela voalohany toko 3 andiny voalohany. Ny antsoina Samuela ho mpanjakany ho mpaminany Jehova. Andiny voalohany. Ary Samuela zaza nanao fanompoavana tamin'i Jehova teo anatrehany ely. Ary tamin'izany andro zany efa naalana ny tenin'i Jehova, tsy nisy fahitana an'iseho loatra. Efa nanomboka tao amin'ny ely zany a, ely mpaminany, ely mpisorona, taloha itenenan'Andriamanitra. Miredareda be mihitsy ny fanan'Andriamanitra. Tena mirehatra. Tenenan'Andriamanitra foana.
fa tamin'izany fotoana izany efa nanomboka nahalana ny tenin'i Jehova, efa nanomboka matimaty le afo, efa nanomboka nitsilopolopy le afo saingy. Andiny faharoa, atanjahandrany raha nandro teo amin'ny fandriny Ely, efa pahana ny masony ka tsy nahita izy, sady mbola tsy maty ny jiron'Andriamanitra. Aleloia. Sorin'Andriamanitra zany na de efa tsy de tena nisy famangina tsony Ely mbola tsy maty ny jiro. Aleloia. Mbola tsy maty ny jiro. Zava-dehibe io jiro tsy maty io rehefa namalala. Na de mbola mitsilopolopy kely ary io, mbola afaky niredareda be io. Androany, za teteny aminao, aza vela ho faty. Ny kolokolona tonga antsika hanao fandarana isan'andro, mba hikolokoloana n'io jiro io, tsy ho faty. Hoy izy moa, i Davida mpanjaka, any amin'ny Samuela faharoa toko faharoa amin'ny 20, amin'ny 19 tsy vakitsika. Hoy izy i Davida mpanjaka, ianao ny jiroko Jehova, ianao ny jiroko, ao anaty ao misy jiro, ao anatiko sy ao anatinao misy jiro. Any mahatonga antsika, hoy ny Isaia 40, mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavana. Amin'ny dika teny hafa io dia miteny ohatr'izao hoe mitsangana, anjaranao indray zao no mirehatra, tonga ny fahazavanao. Misy hazavana daholo ny olona. Moa ny tena Andriamanitra hoe mivoninahitra Jehova fa mipotsaka aminao. Aleloia. Mitsangana de mihazava, zany hoe mitsangana de oka irehatra rehefa mitsilopolopy ao, fa tonga ny fahazavana, tonga ny anjaranao. Aleloia. Zao taona vaintsy zao tokony fahazavanao zao, tokony tonga ny anjaranao. Mitsangana mihazava. Aleloia. Fa tonga ny fahazavanao. Zao zany ny tena marina. Ho tamin'ny zavatanga antsika niresaka an'izany hoe, hoy izy miaramila ny Davida hoe tsy ara mivoaka aminay ianao fa sao de vononao sao de vononao ny fahazavan'ny Israely. Ao anatin'ny Davida ao misy fahazavana. Raha maty Davida de tsy hita intsony le hazavana. Zao zany ny tena marina. Aleloia. Tao anatin'ny sambo kendry Petera nisy Jesosy any, fa natory. Izakay no napatory azy any amin'ny mpanoratra hafa io de nomeny ondana Jesosy. Bonne nuit Jesosy. Aza mena bonne nuit Jesosy ao anatinao. Zao ngery avany. Io tafidrivotra io vao niainga azy reo de efa te hitsoky io. Le tafidrivotra nge eo foana. Tafidrivotra tsy fantatra mihitsy zany tonga vaiza. Taka andrivotra mitsoka ozy izy ny tenin'Andriamanitra, izay tsy fantatra na havaiza. Tsy fantatra hoe na avany avaratra, na avany atsimo, na avany atsinana, na avany andrefana. Io tafidrivotra eo fa teo foana. Fa mijery izy, mbola tsy matory Jesosy. Vao tsy matory Jesosy tsy afaka mihetsika zany. Jesosy zany raha vao mbola mifo de mifitsaka ny tafidrivotra. Aleloia. Niaraka depara tamin'i Jesosy zany reto mpianatra reto. Jesosy mbola mirehatra tsara mihitsy. Jesosy mbola velona tsara mihitsy. Fa ny zava-mahafinaritra le havana de zao alao foana manana an Jesosy aloha. Mianga foana ianao miaraka amin'ny Jesosy, fa any aloha tsy maintsy isy ny tafidrivotra. Farafaratsy ny mamoha an Jesosy sisy any ataonao. Farafahakeliny. Fa raha eo ianao vao tena hitady mihitsy hoe Jesosy nijanona tery amorony tery, sahirana ianao. Aleloia. Allo Jesosy ho ao foana aloha. Aleloia. Io le tafidrivotra fa mijery vao niainga nge natonga ny tony Jesosy mbola niresaka tsara, mbola nifo tsara mihitsy, mbola nanana fifandraisana tsara mihitsy Jesosy sy ny mpianatra. Ozy izy ny tafidrivotra inona moa ny azo le atao? Tafidrivotra moa ny tena. Tafidrivotra moa ny tena, inona moa ny azo ny tena atao de tafidrivotra kay. Onda nina avao? Zao tafidrivotra kely tsy afaka manao nini zao fa manino? Jesosy mbola mifo be io, inona ny azo atao? Alao manaja teny. Maninona tsara? Io ohatra manomboka rendrema, miomakomana daholo izy ny tafidrivotra, ny antso namana izy.
mitafidrivotra ny mpianatra io mafy be mihitsy io. Tsara fantatsika fa ry Petera efa zatra tafidrivotra eny am-panaratona amin'ny alina. Efa zatra n'izany. Tsy tafidrivotra voalohany hitany ry Petera io. Ary ry Petera nge tamin'io fotoana io mbola neveriny fa ohatran'le tafidrivotra isan'andro io. De mbola niezaka izy aloha any amin'ny dikateny hafa io any amin'ny mpanoratra hafa io ty vetivety kely de nanatona izy ireo ka namoa azy. Fa amin'ny chapitre hafa io mbola niezaka aloha zareo reklena ny voalina narina ny rano efa fanaony io. Misy fotoana ngerevana tafidrivotra efa eritreretinao io le mpahazo anao fa tsy haiko fa ty tafidrivotra ara-panahy misy ty. Misy fanahy misy tao ambadika eo. Misy problème ngerevana tena hitanao mihitsy hoe problème tsisy sakafo nareo satria tsisy vola. Fa indraindray tena fanahy mihitsy tao ambadika hoe tsy fisim-bola. De tsy vola ny vahaolana eo. Misy fotoana zao hoe tsisy vola tsika efa te any amin'ny 25 any efa tsisy vola tsy problème fiainana efa fiainana zany. 25, 26, 27 miandry karama zany de efa tsy de misy vola ntsony. Efa tsy de mandeha restaurant ntsony. De tsy mbola ilana fifadikanina iny. Mbola tsy ilana fandinihan-teny iny. Mbola tsy ilana alim-bavaka iny. Fa normalina be satria miandry karama. Fa misy ndray fotoana tena karama tsy tonga. Miaotra ny tsavitavitra simba ny zavatra. Vola tokony endrasana vari tsy tonga. Hitanao mihitsy misy robi ary iny izy ny ara-panahy. Iny izy le ilana vavaka. Iny am'izay izy le ilana mamoa an Jesosy. Misy problème karazana, misy nivoana problème marevana. Tsy mitovy foana io. Misy olona mandrimandry manandrara. Misy olona tafidrivotra efa foana tafidrivotra nefa tafidrivotra efa mamono kely izy. Misy tafidrivotra tsy mamono fa misy tafidrivotra mamaky sambo de mamono. Iny izy ny mila, eo le mila mivavaka. Eo le mila mifady anina. Iny nge le mamoa an Jesosy. Alleluia. Io tafidrivotra io tsy tafidrivotra normal io. Tafidrivotra ny andry an Jesosy natory io. Nananaroatra an Jesosy natory ary seka hamono. Zao efa zavatra mahafinaritra. Fanontanian'i Petera. 5:15. Ary nanato izy eo ka namoa azy ka hoe tompoko. Fotsy efa maty zahay. Any amin'ny Marka na Luc de ohatr'izao ny teniny hoe tsy mampanina anao ve raha ho faty zahay. Alléluia. Mialatsiny. Alléluia. Ny zavatra mahavariana nge de zao sambo kely ray nge misy an Jesosy sy ny mpianatra. Nareo de tena mino fa maty ny mpianatra tamin'io. Nefa Jesosy eo. Ny mpianatra zany na miara velona am Jesosy na miara maty am Jesosy. Satria samy anaty sambo kely ray. Jesosy ary ve mety maty. Sarotra ihany le zavatra neritreretin'ny mpianatra. Tsy mampanina hoe zay vao faty ianao nefa hita fa ho velona foana. Hoy Jesosy, raha maty amaty nareo velona nareo. Niara-maty taminy isika de hiara-velona aminy koa. Alléluia. Tsy maty zany tsika. Raha mbola ao Jesosy, raha mbola ao ny ataontsika de mamoa azy haingana. De foaziny izy amin'ny alina mivavaka mirehitra sy ny fanolorantena sy ny fibebahana. Alléluia. Zany ny famoazana an Jesosy. Am'izao zany mety mandalo tafidrivotra ianao am'izao. Alléluia. De teteny aminao normal tsika mandalo tafidrivotra. Fa rehefa tsapanao fa tafidrivotra efa miatra manaina. Tsy miteny hoe normal ty. Fa zao ny ataonao Jesosy aiza ianao. Jesosy mifoazy ianao. Jesosy tongava am'izay. Alléluia. De mifoazina Jesosy. De hoy Jesosy taminy. Nahoana ny sarotahotra nareo kely finoana. Tena marina tokoa fa kely finoana. Ny mahatonga ny mpianatra kely finoana de le niteneniko anareo teo. Jesosy nge eo
ny tokony nataon'ny mpianatra dia nifoazina fotsiny Jesosy fa tsy hoe maty zay. Nahoana ary tsika no faty. Nahoana ary tsika no faty ny tafio-drivotra. Nefa Jesosy eo aza manaiky resy ny problème sy tratra ny dépression zany ndravina raha mbola olona mahafantatra an'Andriamanitra. Na ataoko hoe amin'izao fotoana izao ianao no tapaverin-dalana. Mandalo problème be mihitsy ianao. Ny vahaolana ao anatinao ihany. Matory fotsiny izy. Ahoana ny ataonao? Foazy izy. Misy olona zao mena ty fandarana ty, efa vita batisa efa 5 taona izy zao, fa tsy nivavaka izany intsony. Ankehitriny izy tonga tratran'ny olana be, dia eto izy miaraka amintsika tandroany. Misy zao zany a, mety misy zany ao ambadimbadika. Ny vahaolanao tsy inona akory, fa foazy fotsiny izy. Nidina ny finoanao satria naninona? Kely ny finoam-pianatra satria naninona? Ka Jesosy ary navelany natory. Teo zao raha nresadresaka teo. Resaka mampitombo finoana. Vao miala avy fotsiny tafiditra dia Jesosy be tsy inona ianareo fa tsy teny kely Jesosy. Mety Petera mihitsy ary niteny mangina fotsiny fa zay miaraka amin'ny Jesosy. Alleluia. Problème ika ianao no miteny an'io mangina. Fo Jesosy natao fa ianao no miteny. Alleluia. Ianao no miteny mangina. Tsara, alleluia. Jesosy tafiditra fa maninona ianao miteny samy teny zany? Ato anatiko Jesosy. Ngazaza miteny anao zany za tsy Jesosy. Alleluia. Nanarana Jesosy. Alleluia. Izy moa ny baiko devoly ry havana. Tsy haiko manao délivrance tena io devoly mampahory ny olona io zany. Tena mampahory kendainy ny olona taony. Miainana tozina tena taony tena sahirana mihitsy ny olona. Tsika rehefa veserin'Andriamanitra. Teny Jesosy dana mivoaka. Voaka aminaran'i Jesosy a. Mbola mizigizina. Ampijaliko a. Zatsika. Ampijaliko amin'ran'i Jesosy a. Dia tsika mihitsy dana mivoaka. Dia manontany Jesosy hoay zary zay. Dana maka anaty fasana lalina. Nandana maka anaty any ambany ranomasina lalina any. Tsika zao mahavita mandroaka ny devoly any amin'izay tsika hita alehany. Satria maninona? Atao amintsika Jesosy. Raha mifoha ao anatinao Jesosy a. Alleluia. Anao koa afaka miteny ny ranomasina. Alleluia. Amen. Anao koa afaka miteny ny ranomasina. Fa bedy ny mpianatra. Nahoana nareo sary tahotra. Ery kely finoana. Ka tsy fisian'ny finoana mahatonga tahotra. Normalina be raha olona kely finoana tsy maintsy sary tahotra. Ary ny olona sary tahotra dia satria izy kely finoana. Alleluia. Tsika raha vao maty ara-panahy, tongotsika dia sary tahotra. Mampatahotra tsika daholo ny zavatra rehetra. Rehefa ohatra tsika ka tafasaraka amin'Andriamanitra. Na dia vola efa miditra ao mbola atahoranao ihany sao dia vola mavita izy ty mampigaly ty vola inona ty. Zany ika tsika. Tsika rehefa tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra mampatahotra tsika na fitahian'Andriamanitra azy. Itsoahantsika na olona nisy soatsika azy. Azika efa pisoloky nefa tena izy. Za misy sita anankiray fanaovanay annonce zay a. Merera ankehitriny. Tamin'ny vola nitsokatra sita io, sita fanaovana annonce ana tomobile. Dia io misy sita mahafatsara be. Dia fisolokina io a. Za sy ny fisolokina io. Tsy manao amin'io a. Dia reko ianao mbola pisoloky daholo raha ozy a. Tsy haiko satria jerena izy mizatra mora be. Amin'izao fotoana izao ny 20% ny tômôbila lafinay ao anatin'io site io. Alleluia. Tsika zany nefa tsy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Mampatahotra tsika daholo ny zavatra rehetra. Fa tsika rehefa mifoy Jesosy anatintsika, na liona tena masika reo anoloantsika ty. Ozy tsika hoe fahavalo resena fotsiny indray ty. Alleluia. Hitanareo ny liona ao a. Mahatonga ny liona tsy matahotra mihitsy na rhinocéros na éléphant. Ny liona tsy mahita ny mihitsy hoe dangereux. Ny liona zany tsy mahita mihitsy mampidi-dozy io. Fa raha éléphant ny hitany dozy hoe sakafo be ty. Sakafo be. Tsika rehefa misy fifandraisana amina rehefa ao mirehatra, rehefa mifody Jesosy anatintsika, épreuve ao anoloantsika, fitsapana aloantsika toetsika hoe sakana io fa dinga. Alleluia. Ny vato eo anoloantsika, ny sakana eo anoloantsika, afaka ho sakana, afaka ho tohatra ihany koa. Alleluia.
rehefa mifoy Jesosy anatsika ny sakana mitambatambatra tohatra ekaratra. Alleluia. Ny épreuve tohatra ekarana. Davida ngira manaka épreuve nentombo tohatra ny ekarana. Fa ho an'ny olona tsy manana an Jesosy le volery am'le ambany amin'ny tsy vitako tsony ty leoa kivy amoy foa. Nahoana sary tahotra nareo kely finoana. Hoy Jesosy mantsapa zao fanaovana ny tony de mitsangana izy. Mitsangana izy de niteneniny mafy ny rivotra sy ny tafidrivotra, ny rivotra sy ny ranomasina de tonga tony tsara ny andro. Zao niteneniny tamin'io. Mangina mitsara. Alleluia. Zay fotsiny. Ozy mpianatra hoe zay tokony tena raha mpianatra zao ny teny an'io. Fa atao tamin'ny anaran'i Jesosy fotsiny. Mangina mitsara amin'ny anaran'i Jesosy. Sao de nitony io. Fa kely finoana zareo satria zao natory Jesosy. Amen. De tanàna zao olona ka hoe lehilahy manao ahoana re io? Fa nandrivotra sy ny ranomasina aza de manaiky azy. Ade teny aminao koa androany hoe izany tsy mainky an'i Jesosy tsika hoe manaiky daholo le lehilahy manao ahoana re io? Alleluia. Fa nandrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ianao efa mba niaiky an'izany. Alleluia. Ianao mba niaiky an'izany efa mba tonga atao anatinao hoe zany teny zany hoe mba lehilahy ohatriny ahoana, mba Andriamanitra ohatriny ahoana marina ary ty Andriamanitra ity. Alleluia. Amen. Amen. Tahiny tompany antsika rehetrarehetra. Za ty teny aminao androany ry avako malalako. Mandeha ny ambony ranomasina sasy ianao io zao. Zao tsika miteny zao. Mety tony ny ranomasinao androany misaoran'Andriamanitra. Manana fifandraisana amin'ny foana. Misafotofoto ho azy Jesosy. Fa ho teneniny io de mangina. Izy ny araka amiko rehefa avy eo. Tsy hoe araka ahoana fa any amin'ny toerana misy atsika rehetra alohan'ny atorontsika rehefa eo. Alleluia. Atsangano ny tanana. Zay vonina anao an'ity zavatra ity miaraka amin'ny mivady rehefa avy eo any amin'ny toerana misy atsika. Tsy hoe asiana zoom akory. Fa rehefa zay alohan'ny atory de tena hiteny hoe Jesosy tsy mampaninona anao hoe raha maty zay. Ndao tsika rehefa eo alohan'ny atory ndao hamohan'i Jesosy. Ndao foazina. Tsika ho azy sambatra. Tsy lavitra izy. Ao anatin'ny sambo kelitsika any izy. Ao anatin'ny sambo kelitsika. Alleluia. Ny Jesosy tsika. Ataovy eo amin'ny fiainantsika ny Jesosy tsika. Alleluia. De ho hitanao ane. Alleluia. Zany ianao lavitry ny loza sy lavitry ny olona zany. Ny problème Alleluia. Ny problème ry havana de zao. Isika tsy mahafantatra fa miaraka amin'ny tena ienjany tsika. Alleluia. Ay io marina ny hira tsara angamba ny tenen'ny tojo satria efa nanao hira anankiray hoe Jehovah mpiady mahery. Fa aloha io hira tenen'ny tojo iny tena hira iny tena hitako tsara. Saotra tojo. Misafotofoto marina. Ka zao misafotofoto. Alleluia. Alohan'ny atory ianao rehefa eo Amen. De zao hivavaka isika rehefa avy eo. Hivavaka daholo isika ny atokantrano any rehefa avy eo isika de efa hanao vavaka alohan'ny hifarana ty fandarany ty. Fa tena tentsika rehefa avy eo anatin'ny vavaka ataontsika. Zay rehetra mandalo tafidrivotra niza niza. Ndao ho azitsika Jesosy rehefa avy eo. Tsika ho sambatra. Tsy lavitra tsika ho izy. Alleluia. Tsy lavitra tsika izy fa ao anaty sambo kely. Ao anatinao ihany izy. Mbola tsy maty ny jironao. Alleluia. Mifalifa tsy mbola maty ny jironao. Mitsolopolopo fotsiny izy ao. Ndao velomina. Alleluia.
ao anatinareo fanan'Andriamanitra, anatsika ny fanan'Andriamanitra. Andao izy tontomo, andao izy faza amin'izay moa, haleloia. Faza fa io le tafidrivotra, io le ranomasina misafotifoty, haleloia. Iny ary kantoko, iza no mazoto izara fahatsapana, haleloia. Raha vonona ianao izara fahatsapana dia afaka miantso ny messenger koa, radio aky radio. Dia rehefa miantso ianao dia ampidirina ny vatany ianao dia miditra mizara fahatsapana. Inona ny voarainao teo androany, inona ny fahatsapana azonao raisina, azonao zaraina, haleloia, amin'ity androany ity. Mazara ao aminay mba hamperitreritra ny rehetrarehetra sy ny izay rehetra tsy naharaka hatramin'ny voalohany, izany mantsy nanana fizarana fahatsapana. Fahatsapana ihany koa naharay ve ianareo androany sa tsy naharay. Io zany izara fahatsapana voalohany, hotahiny tompobeny ianareo izay izara fahatsapana rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Foazo Jesosy, foazo Jesosy, zavelatory fa olona mahery ianao, olona zanak'Andriamanitra mahery tsy resy anaty zany ianao. Haleloia, tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Io ary efa misy olona miditra, raha efa ao ary ny ranabavitsika Erika, haleloia. Dia tonga dia mianaza fitenenana. Ranabavy Erika, inona ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao ny fitenenana? Nakasitraka paster amin'ny fitenenana dia manana fahatanana tombo aminao sy ny ankohonanao sy amintsika rehetra izay manaraka an'izao vavaka izao indray dia mamy be ny toriteny androany makasitraka anareo mianadahy fa tena hoe nisy ny raisina ary tena nakasika sy nampahery sy nampianatra ny ten'Andriamanitra androany. Ny namo maromaro mihitsy zany tena nakasika be anahy tany amin'ilay toriny zoky linana azy hoe voalohany indrindra hoe tsy tokony ataontsika titra fotsiny Jesosy. Dia le fanontaniana kely napetrany hoe inona ny mety anakalozantsika an'Andriamanitra dia marina be ilay tenin'ny pastera hoe ny vola. Dia ny faharoany tena nakasika anahy koa hoe izao fandaharana izao sy fenontsika ny tenin'Andriamanitra dia Jesosy, izany hoe Jesosy zany dia tokony eo amin'ny fiainantsika foana andavanandro satria Jesosy ny fahazavatsika. Rehefa ao anatsika ao rehefa tsy mazava, rehefa fahazavana iny tsy lopolopy na hoe na io mety mirehatra be, misy endriny maro zany ny fahazavana ao anatsika, na io mirehatra be na io tsy lopolopy na io maty mihitsy. Dia raha mbola tsy lopolopy zany io araka le tamin'ny toriteny n'ile verset tany amin'ny Samuela teo momba ny Ely dia mbola azo antenaina zany fa hifohy io na hirehatra io na hiredareda. Dia raha maty mihitsy io dia mila foazina ihany koa nefa tahaka ny teto izao mpianatra na matory manko rehefa raha matory io dia mila foazina fa raha maty dia tsisy fanantenana intsony fa mila raha matory ao anatsika zany Jesosy dia mila foazina tahaka ny teto amin'ity tafio-drivotra ity. Dia ny feany zany hoe mila isan'andro zany tsika dia mamohan Jesosy ao anatsika amin'ny firehetana, amin'ny fivavahana, amin'ny fandraisana amin'Andriamanitra. Fa raha tsy zany dia andalo tafio-drivotra maro ny fiainantsika tahaka ny mpianatra reto. Dia ny tafio-drivotra nefa misy foana, misy niveau. Dia izay ny ilantsika mifoha sy mivavaka foana ary mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ao anatintsika. Dia ny feany tena farany zany dia rehefa ny feany tena farany zany dia vahaolana dia Jesosy mihitsy no foazina foana ao anatintsika, mila mivavaka, mila mifandray amin'Andriamanitra izay rehetra ataontsika satria izy no fanantenantsika. Raha ohatra isika ka tsy mifoha anatsika Andriamanitra, Jesosy dia lasa misy tahotra ny anatintsika, lasa zavatra rehetra dia mampatahotra antsika daholo rehefa tsy ao anatintsika Jesosy. Dia mila zany manana fifandraisana amin'Andriamanitra isika raha te hiala ihany koa tahotra io raha handresy ny olana rehetrarehetra eo anoloantsika. Dia izay pastera nakasika anahy dia mankasitraka indrindra tahiny Jesosy. Haleloia, mankasitraka indrindra ny ranabavy Erika antsika tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manankarena-pahasoavana maharo fitianao dia tombozy sy fahasoavana hatrany
mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Mahafinaritra ve maromaro ny mizara fahatsapana efa miomakomanato a. Halleloia. Zavary raha ohatra raha ohatra ary a ka efa voninao a mizara fahatsapana manaraka raha latojo a dia mianazavy hatrany ny fitenena. Inona ny azonao ambany, inona ny azonao lazaina? Jesosy tsika rehetra dia mankasitraka anareo mianadaty amin'ny toriteny nahakasika sady nampahery no nandraisana lesona. Halleloia. Ny akoa tany amin'ilay voalohany dia mahafinaritra kely ny fitarisan'ny zikolina azy inona manasaraka antsika mety mampisaraka antsika amin'ny Jesosy dia samy nanana ny hevitra amin'ity daholo aloha fa ny nahakoa dia izay araka ny resantsika rehetra teo resaka voninahitra, vola sy rehetrarehetra. Fa eto koa tena nahitana hoe tahotra koa zany dia efa afaka ialana amin'ny Jesosy koa sy ny hoe navila natory Jesosy fangatsiahana ara-panahy dia izany koa zany kay afaka hoe atakalontsika an'i Jesosy lasa maty le afo ny fanahy masina ao anatintsika. Dia nakasika anahy koa izay le hoe misy gradiny zany le izy, misy hoe mirehatra be, misy mirehadrehatra, misy atonony, misy matimaty, misy mitsolopilopy, misy ara moa tena maty fa tena miezaka zany hoe mirehatra. Tena finaritra koa le fanentana amin'ny pastera farany teo hoe alohan'ny atory dia tena angatahana Jesosy fo. Halleloia. Za raha miteny misy zao asiana zoom kely 10 minitra. Halleloia. Mahafinaritra koa le miaraka. Halleloia. Fa nakasika le izy dia tena hoe nahatonga saina ihany koa hoe tsy avela atory zany Jesosy satria rehefa nifoha Jesosy dia tsisy rivo-doza na mitsaka ny rivo-doza fa vao natory fotsiny Jesosy to dia tamy amin'izay ny rivo-doza ny antso ny nama misy andao. Dia tena hoe zava-dehibe zany hoe fitazomana an'i Jesosy mifo eo amin'ny fiainantsika, le afo ny fahazavana fanahy masina ao anatintsika zany tsy atao maty fa tonga ny tafio-drivotra raha vao maty le izy fa aloha mirehatra foana dia mitsoaka ny tafio-drivotra. Tena fimiana kely koa le hoe fa izy nareo zay moa zany tafio-drivotra keliko, nay moa tafio-drivotra anay moa maintika na melo izy sady nahatonga saina fa mankasitraka anareo mianadaty tahin Jesosy taholy. Halleloia. Mankasitraka indrindranao raha latojo tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manana-kira fasahona maro fitianao dia mitombozy sy fasahona hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleloia. Mbola misy ao voilà ho avy marina te anasy riangodina Rodriguez. Halleloia. Raha antsika mpiditra olona hafa manaraka indray raha ohatra ary ka efa vonimboninao indray raha mafisika marina te anahy dia dao metsika azy fitenenana. Inona indray ary ny azonao ambara, inona ny azonao lazaina anao fitenenana? Mankasitraka pastera amin'ny fitenenana dia mankasitraka anareo mianadahy. Ny zavatra tena nanamarika an'andro zany hoe ny loza mahazo antsika rehefa matory na avelantsika matory Jesosy ao anatintsika. Manana ny Jesosy tsika eo amin'ny sambo-fiainantsika, eo amin'ny fiainantsika moa zany saingy matetika avelantsika atory sosisy zoky lena teo satria miantehatra amin'ny herin'ny tenantsika sika. Ohatrany tena nanamarika be anazy izay fa rehefa tonga eo anivon'ny tafio-drivotra tsika izay vao ohatrany hoe tsy voafiantsika zany le izy, izay vao ohatrany mametsina an'Andriamanitra, mametsina Jesosy, ohatrany foana ny ataontsika. Kanefa tsika mihitsy no nampatory azy na ohatrany hoe niinvitentsika fotsiny izy dia apetratsika eo dia ohatrany tena nanamarika be zany nefa izy zany tokony hoe izy ny alefantsika hiady. Dia nanamarika ana koa ilay tenin'ny pastera teo hoe ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy dia tsy tokony hoe miandry tafio-drivotra zany fa atao dia mbola milamina ny fiainana rehefa mipetraka eo amin'ny toerana Jesosy dia ninninona sakana ninninona olana tsisy dikany amintsika rehefa irendray lasa ohatrany hoe tohatra tonga antsika handresy, tonga antsika hitarika antsika midingana ara-pinoana ambonimbony koa. Dia ohatrany tena manamarika koa izay. Dia fahatelo farany ny ady ara-panahy rehetrarehetra tsy misy tafio-drivotra zany efa hoe normal, samy olana normal ihany iny ara-batana fotsiny iny rehefa tonga ohatra ny 25 du mois dia efa fantatra hoe efa régime vert indray zay manomboka eo, efa tonga indray ny zavatra maitso rehetrarehetra.
Fa misy tafio-drivotra kosa nefa ilay misy ara-panahy ao ambadika an'ilay izy dia iny mila iarahana tsara amin'i Jesosy manoloana ny tsy ampina izany tsika, tsy fahampiana amin'iny izany tsika dia tena mila herin-tsaina, herim-batana fa tsy ny tsika fa miaraka amin'i Jesosy mila vavaka, fifadikanana dia eo daholo ny ampidirina ny zavatra rehetrarehetra satria mety hanimba izany iny tsy tafio-drivotra tsotra fotsiny ihany iny fa tena misy zavatra be da be ao ambadika an'iny dia ilaintsika ny herin'i Jesosy iny, ilaintsika fiankinana amin'ny Jesosy iny, ilaintsika mahay miaino an'i Jesosy iny dia mahay miaraka mandeha aminy dia mankasitraka anareo mianadahy hatrany tain'ny tompo daholotsika rehetrarehetra. Alleluia, mankasitraka indrindra anao mambavy marina ty anaty izay vavaka fizarana fahazapana mamy be izay. Andriamanitra manakireo pasoavana maro tianao, tongositra sy fahasoavana hatrany, ariza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia, mbola misy izara fahatsapana ao halleluia. Dao mpanositsika avy hatrany ary izy nanapavitsika Ingolina Rodriguez no avy izara fahatsapana oriana zany mety ohatrany tsisy hitako intsony ao dia tonga dia anao hiritsika dia hivavaka ao amin'ny firenena ihany koa oriana zany. Ingolina Rodriguez, inona ary ny azonao lazaina anao ny fitenenana? Mankasitrika pasitera na ny fitenenana dia manana fahitana Jesosy amintsika rehetra dia mankasitraka ny renena vakoa tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ny zavatra tena nakasika be an'Andriamanitra dia hoe io tafio-drivotra izany dia eo foana io manodidina antsika eo foana io ary mijery izy ary izy dia te hitsoka fa rehefa mijery izy dia izy zany mijery fa raha mbola tsy matory Jesosy dia tsy misy azony atao. Fa rehefa hitany hoe matory zany Jesosy dia vavy izy ary mitsoka tena hoe mahery mitondra tafio-drivotra mahery eo fiainantsika izy. Dia hoe Jesosy zavela atory nakasika be anahy rehefa nazava ny pasitera anazy hoe tamin'ny voalohany Jesosy sy ny mpianatra zany mbola niresaka tsara hoe miresaka zava-karam-panahy tao anatin'ny sambatra kely io. Fa rehefa nandeha amin'izay nandeha dia ny mpianatra mihitsy ondana Jesosy atory. Tena hoe marina tokoa zany hoe Jesosy zany ao anatintsika izy fa tsika ondana azy atory dia rehefa matory izy eo fiainantsika dia avy amin'izay ny tafio-drivotra dia mila foazina izy dia ny rehefa mila foazina zany Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka, ny fandroran-tena, ny vavaka mirehatra, rey zany no amoazantsika ny Jesosy. Dia rehefa mifoana atintsika izy dia afaka miteny tafio-drivotra, afaka miteny ranomasina ihany koa tsika tahaka ny hoe rehefa manao délivrance ireny rehefa misy hery fanahy-masina ao anatsika dia mahavita mandroaka ny devolo, miteny amin'ny devolo mihitsy hoe mandeha any. Dia ny hoe fa manarakaraka hoe rehefa matimaty ny ara-panahintsika dia lasa mampatahotra antsika daholo koa ny zavatra rehetra. Eo fa na dia hamina fitahiana aza dia lasa mampatahotra rehefa tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra zasitsika. Dia farany hoe na ny vaty na dia vaty sy ny sakandreo ary dia mety ho afaka ho tohatra hikarantsika ihany koa rehefa tena hoe vela mifono tanteraka ao anatintsika Jesosy. Dia ny farany moa zany dia efa voalaza be hoe foazy izy fa ao anatintsika ao izy fa tsy lavitra fa mila foazina izy raha sendra hoe matory. Izay ny tena nakasika be pasitera dia mankasitraka indrindra i Jesosy. Amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Ingolina Rodriguez tanaty izay fizarana fahatsapana mamy be izay. Andriamanitra manakireo pasoavana ane hamary fitianao mitombositra sy pasoavana hatrany mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Halleluia. Zao ianao hira anankiray tsika oriana tirititsika dia hivavaka avy hatrany ametraka ny ity firenentsika ity eo amin'Andriamanitra, ametraka ty alina ity eo amin'Andriamanitra ihany koa. Izao finaritra daholo antsika rehetra tahiny Jesosy.
mafilotra Jesosy io zany ontsampiainana inticho tiany mbai tiandrindrika tsy misy fitsaharany sy tisanandro tsy aiko tanterina fa tena tsy zake Jesosy milanao aleawe ampitsatra azy manintika tuandindika nyavuni unza intimi nirivuta maeri tutsituatu sakanunari Maeri mafati Davidi cenirane Simisi marita Simisi miteri Mañana amuta Fisa mia direri Jesus milana wandiawe ampitsasa Kandanau famia janau Literi no tupo muandasaku Mangina mitsahare Divitania
Anuanay Jesus malalo. Alléluia. Misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoana izay nomenao androany. Misaotra anao zay Jesosy malala satria nitamin'ny fiainanay tokoa ianao. Notainao ny fandarana ka totoza soamatsara teto androany. Raha tsy noho ny herinao sy ny fahasoavanao dia efa tapaka efa ela izy ity. Fa an-tananao mahery no nitazona ny fandaranay ka tsy tapaka. Ianao koa namory ireto mpanompo rehetra tonga teto androany nandreza ny hafatra avy aminao zany. Misaotra Jehovahandriamanitra, misaotra Jesosy, misaotra fanamasina. Ankehitriny raha tonga ny fotoana mifarana izao fandarana izao dia nangatanay Jesosy mba tena ho teny tonga nofo tokoa zany teny izay nenona teto zany androany dia tena hoe hifoha aty anatinay tsirairay avy tokoa ane Jesosy ianao. Ilay fanahan'Andriamanitra, ilay jiro aty anatinay dia hifoha aty anatinay tsirairay avy ka angina ny tafio-drivotra. Amin'ny anaranao Jesosy tena andidinay androany. Raha ny tenanay ny teny tsy havitana inona na inona. Fa raha hiteny amin'ny anaranao kosa izay androany hoe mangina mitsara ny ady sy ny olana sy ny problème sy ny blocage rehetrarehetra dia hitsahatra zany. Satria zany ilay tafio-drivotra izay niteneninao Jesosy. Niteneninao hoe mangina mitsara dia mba teneninay koa androany amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy Tompon'ny Sabata hoe mangina mitsara ny olana, ny aretina, ny tifisina, ny blocage, ny fangatsiahana, ny fahamainana sy ny ataky rehetra ny zanatsipika rehetra rehefa n'ilay ratsy. Dia tsy ambininy atao amin'ny fiainanay zany fa mitsahatra zany manomboka androany satria mifoha aty anatinay ny fanahan'Andriamanitra. Mirehatra le jiro, miredareda ny afo. Alleluia. Ho anao voninahitra mandrakizay Jesosy. Dia io zany teny zany mba tsy lany ny vorona piasa fa tena hoe amoa avy zato eny aty-apony tsirairay avy fa amoa avy zato arivo eny tsy manam-pataperana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompon'ny Sabata nangatana izay bavaka izany. Misy saotra raha eo. Alleluia. Amen. Nampandrotsika mba afitsika mihaja ankehitriny azoky mihaja hanao ny fitenenana hivavaka amin'ny firenena. Mankasitraka pastora nanome fitenenana i Jesosy tika tsirairay avy mbola hiaraka hivavaka azotsika ho an'ny firenena. Jehovahandriamanitra rainay tsara indrindra saotra sy mibera mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao zany amin'ny fahataterahany fotoana teto. Voatory teto indray ny teninao Jesosy izay mamoha anay tsirairay avy aty anatinay indray tena hoe hitodika hijery ny jiro sy ny hafanana aty anatinay. Hoe aiza ho aiza ny misy anay amin'izao fotoana izao Jesosy satria eto amin'ity izao tontolo izao dia tiavinay ity Jesosy dia tsy ilaozana tafio-drivotra. Ka ampianary mihitsy izay Jesosy tena hoe hanana fifandraisana aminao. Ampianary mihitsy izay Jesosy tena hoe hiverina andrehatra ny hafanana sy ny jiro aty anatinay mba ahafahanay mandresy ny tafio-drivotra izay mandalo sy miseho amin'ny fiainanay Jesosy ary isaoranay anao zany teny zany Jesosy satria ahafahanay mihitsy Jesosy tena hoe mamohanao aty anatinay Jesosy ny teninao ho foazinay anao tsy avelanay atory ianao Jesosy fa tena ivony izay hiezaka Jesosy tena hoe ametraka anao eo amin'ny fiainanay hoentinay mandrakariva eo amin'ny fiainanay ianao ka raha sendra tafio-drivotra izay Jesosy dia ho foazinay ianao tsy atory ianao ambonin'izany sambo kely zany sambo kely eo amin'ny fiainanay zany fa tena hoe hifoha ianao dia hampangina ny tafio-drivotra rehetra hampitsahatra ny olana rehetrarehetra izay mety mamatipatitra ny fiainanay tsirairay avy Jesosy dia foazy aty anatinay Jesosy ilay etaetanana fiainam-bavaka fanoloran-tena hiverina amin'ny fitiavana anao Jesosy ahafahan'ilay hafanana sy jiro aty anatinay mirehatra mihamazava tsy hitsilopilopy Jesosy ny jiro aty anatinay fa tena hiredareda indray ka hiverina amin'ny hafanana sy amin'ny firehetana indray izay amin'ny fiainam-bavaka amin'ny fankatoavana ny teninao amin'ny zavatra rehetrarehetra mifandray aminao Jesosy malalo. Ankehitriny dia hivavaka ho an'ny firenena ihany koa izay Jesosy hitanao eto amin'ity firenena tany malalana ity Jesosy fa tena miainao anatina tafio-drivotra anatina safotofoto maro ny zavatra mitranga Jesosy fa ampianaro ny malagasy ampianaro izay tsirairay avy tena hijery hoe tsy ho tafio-drivotra tsotra ny zavatra mitranga amin'ny fiainanay fa efa tafio-drivotra ara-panahy Jesosy ka mba tonga anay hamohanao atonga anay tena hoe hitondranao eo amin'ny fiainanay Jesosy dia kasino malagasy tsirairay avy mba tena hitodika aminao tena hitondranao handray anao
ametraka anao eo amin'ny fiainana izay diavina eto amin'ity tany misy anay ity Jesosy dia mba tena ianao nandray any tanana an'ity firenena ity hiasa eto amin'ity firenena malagasina ity ianao Jesosy dia raha tokotra Jesosy dia apetraka fiainam-pelantananao izao alina izao apetraka am-pelantananao ny fifandraisana aminay mba ahafahanay mamoa anao eo amin'ny fiainanay Jesosy dia voninahitra sy ny tera dia atolotra anao rery any Jesosy malalo. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka ny ianareo rahavavy mihaja tanatin'izay vavaka mamy be eo amin'ny firenena izay. Jesosy maro fitenao dia mitombotra sy fahasoavana hatrany mareza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia. Misaotra ihany koa ny ranavavy Lina tamin'ny toriteny, Zoky Alain koa tamin'ny vavaka mamy fanombohana, dia misaotra ihany koa anareo rehetra izay nizara fahatsapana, ianareo izay nanao traduction, ranavavy Marina sy ranavavy Gisèle, dia ianareo rehetra izay tonga teto tsy misy adinoana fa dia samy tahiny tompo Jesosy amalify ity mitombozotra sy fahasoavana hatrany dia mahaleza foana amin'ny asan'ny tompo. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny raonanitra Jesosy ka tahiny tompo velona ny asomatsara tsika dia raha pisitra antsika dia efa eo neto. Manao tonga izany afaka men'ny akiradio point radio 1 2 3 4 5.com nafahanao men'ny onjam-peo akiradio misy sotra enjaka ny adiny 3 amin'ny 1 9 7 folo maraina dia amin'ny 1 9 7 folo alina. Samy tahiny tompo daholo mahaleza tsika tsirairay avy. Amen.